Eo amin'ny lafiny fiarahamonina kosa indray tovolahy indray no niara-ny bibin'ireo jolahy ny alahady lasa teo. Ny vata mangatsiaka no hita tetsy 67 hectares. Fanampanazavana avy eo anivon'ny polisim-pirenena. Lehilahy iray 30 taona no mahatony daroan'ny olona tetsy 67 hectares ny farany herinandro teo. Ny alahady maraina tokony tamin'ny 5 ora dia nahazo antso ny polisy misana ny ady amin'ny heloka behivavy sakelika fahadimy na BC5 Anosy izay nilaza fa misy lehilahy iray maty mitsitra teny amin'ny 67 hectares ambadiky ny trano-piatohana ny havana akaiky ny CEG Betsy mitatatra 67 hectares. Rehefa tonga teny toerana ny BC dia hita fa nisy nidaroka nahafaty ilay lehilahy sahabo 30 taona, nisy mangana ny tarehany, nahitana dikraro ny tratrany ary fendratra ny tavany sy ny lohany. Tamin'ny fanadihadiana nataon'ny polisy tamin'ireo manodidina ny lalàna, fandihana tovolahy maromaro no efa mamy no mifanena tamin'ny olona maty io, ny alahady maraina tokony tamin'ny ora sasany. Nilavaniny tamin'ilay rangahy izy ireo ary namely tontondro ny sesisesy sy fingana avy hatrany ka nalavo ilay lehilahy. Rehefa nianjera ilay rangahy dia mbola nohitsahana sonodakana ihany ka nitarika amin'ny fahafatesany teny eo ihany. Navelany teo fotsiny ilay olona rehefa maty fa izy ireo kosa lasa nandeha natory. Nandeha avy hatrany ny fikarohana ireo navandoza ka tovolahy 5 izay samy monina eny amin'ny manodidina eny no voasambotra ny polisim-pirenena ny alahady io ihany. Mbola misy namany hafa karohana. Androany niakatra fampanoavana ireo andihana tanora navandoza ary nahafaty lehilahy iray teny 67 hectares ireo.